Raha araka ny loharano izay navoaka ny vonjy ratolo-janahary dia fiara 4x4 nivadika teny Ampitatafika. Fiara 4x4 iray no tratra ny lozam-pifamoivoizana teny malaza Ampitatafika. Raha nambarany ireo nanatry maso dia nihitsika frein ilay fiara ka nivarina tany an-tanimbary. Marina fa tsy nisy ny ainana fohy fa ny mpandeha tao anatiny no nisy naratra. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia miarahaba ireo mpandeha tao anatin'ny io fiara io tsy maty fo manaina ary mirary fahasalamana ho azy ireo nohony izao trangana lozam-pifamoivoizana izao. Tompoko vavy izy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra azadiny foana ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Inona ny vaovao, inona ny malaza, inona ihany koa ny mandalo sy ny zava-misy. Na hanombohantsika izy avy hatrany dia any amin'iny ankatso voalohany iny. Any ankatso 1 dia manomboka mijaly rano indray ny mpianatra. Efa tamin'ny 3 ora maraina ireo mpianatra no nametraka bidon iny amin'ny pompy ary mbola tsy nandeha ny rano ka tsy mahazo izy ireo hatramin'ny 7 ora sy 15 minitra nefa dia maika hianatra raha ny fanazavana. Izany moa ny zavatra misy eny ankatso 1 ary ireto sary hitantsika ireto moa dia ny sary amin'ny izany filaharana rano izany, ny sary amin'ny izany fametrahana bidon eny amin'ny pompy izany. Rehefa voalaza moa ny mikasika ny mpianatra eny ankatso 1 dia ndeha arisika hilaza ny zavatra hafa indray. Tatoato izay moa dia nalaza ny vaovao avy amin'ny Toliara satria tena mafanafana moa ny antoerana raha hita miparitaka ao anatin'ny Tambanjotra. Sakoroka teo Benetsy Toliara faharoa ny omaly, tsy misy idiran'ny bazy Toliara ny zavantranga omaly hoy Emofara sy ny Emoraiky ao Toliara araka ny fanambarana nataony izy ireo fa asa fampandrina ny fahalemana fotsiny. Taorian'ny Sakoroka tao Benetsy distriktan'ny Toliara faharoa omaly dia nitondra fanazavana sy nanao fanambarana ny teo anivon'ny Emofara sy ny Emoraiky Toliara. Raha ny fanazavana nomeny izy ireo dia naharay fitarenana mahakasika ny omby very ny mpitandro ny filaminana izay hitany tompony tao Ankilivato fokontany Benetsy. Nidina tany antoerana avy hatrany ireo farany taorian'ny fitarenana maro. Omby miisa 7 sy moto no tratra tao antoerana saingy tsy nisy olona na iray aza ny tao. Nisy olona tonga tsy kelikely nanatona rehefa tonga ireo mpitandro ny filaminana. Rehefa nanontaniana ny taratasiny ireto omby ireto nefa izy ireo dia nilaza fa tsy misy mahalala ny mikasika izany. Olona iray no tonga nilaza fa tompony ilay moto ary natolotra azy avy hatrany izany taorian'ny fanamarihana ara-taratasy. Tsy nazava moa ireo omby ireo ka nentina amin'ny kominina Ankilimalinka mba ho ampidilina ambala ampamonjana. Raha araka ny fanazavana hatrany moa dia nihamaro ireo andian'olona no sady nahery fihetsika ka tonga hatramin'ny Torabato rehefa tonga teo amin'ny kominina ireo mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny omby izay efa natolotra ny tompona andraikitra. Nalainy ireo andian'olona ireo indray ny omby tao ambala ampamonjana rehefa lasa ireo mpitandro ny filaminana ary nanao sakana teo amin'ny lalam-pirenena fahasivy tao Benetsy izy ireo. Nandefa ramforo avy ao Toliara ny Emo satria efa nisy ihany koa ireo fiara miisa 5 izay voatorabato tao amin'ny toerana voalaza etsy ambony io. Tao anatin'ny ity fanambarana izay nataon'ny mpitandro filaminana ity ihany koa no nilazany izy ireo fa nisy ny nitondra basimborona sy basitrondro ary pilotra ireo olona ireo ary fiadina maro isan-karazany ka nahiry vaika ny fifandonana. Tamin'ny 4 ora sy sasany hariva teo no tonga ny ramforo avy amin'ny Toliara izay nanaparitaka sy nanala ireo andian'olona nanao sakana. Tamin'ny 9 ora hariva vao vita ny fanatanterahana izany asa izany noho ny fifandonana izay nafana tao antoerana. Notsindrin izy ireo manokana fa tsy misy idiran'ny bazy Toliara iny zavantranga tao Benetsy omaly iny raha ny fanazavany izy ireo fa asa fampandrina ny fahalemana raha araka ny fanambarana izay nataony ireto mpitandro filaminana ireto. Raha vantany voany paritaka moa ity fanambarana ity dia ny fanontaniana izay nanitikitika ny maro tao anatin'ny Tambanjotra Antserasera dia ny hoe inona ary no nahatonga
iny olona anankiray izay boratsinay iny hoy ny fanontaniany maro. Tsy idirantsika lalina moa ny mikasika an'izay fa ndeha harisika hilazany zavatra hafa indray izay tokony holazaina sy ireo rehetra izay tokony ambara. Nilazalaza mikasika ny zavantranga tany Toliara faharoa Benetsy moa isika teo dia ndeha harisika hivadika kely ao Antananarivo renivohitra ilay kapitalin'i Madagasikara. Izy ity moa dia amin'ny iny rano Anosy iny. Razana hita nitsingevana tetsy amin'ny rano Anosy. Nahitana razana nitsingevana indray teny amin'ny rano Anosy. Raha ny angom-baovao dia mbola tsy fantatra mazava izay tena nafaty ity olona ity tao fa efa nalain'ny mpamonjy vona moa ny razana. Mampalahelo ka tena mampalahelo moa ny tranga toy ity fa tsy misy azo atao afa tsy mampahiry ary mandriam-piadanana moa izay maty. Ity anankiray ity dia mbola resaka fahafatesana hatrany fa trangana tsy fandriam-pahalemana moa ity anankiray ity. Izy ity moa dia araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny Kolo TV, mpamakitrano no namono ny zanaky ny Fandrama. Nampijaliana ary nivonoana ireo mpamakitrano tetsy amin'ny 67 hektara ny zanaka vavin'ny Fandrama izay voambola 17 taona monja ny andro omaly antoandro. Marina fa izy rery no tao antrano ary efa vatana mangatsika no hitany ireo ray aman-dreniny. Manamafy ny mpitsabo fa efa maty adiny 5 izy rehefa natao ny fizahana ary nahitana ratra sy mangana ny vatany. Tsy nisy natsikakitra ny zavaniseho moa ireo manodidina fa efa izao fahoriana izao moa ny hita sy ny rofina. Izay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mampahery any mpanakanto Fandrama sy ireo fianakaviana rehetra amin'izao fahalasany ny zanaky vaviny izao. Mandriam-piadanana ny maty ary mirary fiononana. Maheriza fa isika rehetra dia tsy maintsy mbola hoany avokoa. Fahafatesana moa lalankiraisana fa tombon-dalana hoany lasa. Fa ny malaza avy any ivelany kosa dia ny fanaraka ihany i Rwanda sy RDC. Niona tany Washington any Etazonia ny andron'ny zoma ny ministry ny raharaham-bahiny Rwanda sy RDC teo anatrehan'ny sekretera ampanjakana Amerikanina Marco Rubio ka ny fanaraka fa tsy maintsy tody amin'ny fanarahana fiarahamiasa sy fandriam-pahalemana hatramin'ny Romaiho avy izao. Efa ela no niady ny firenena roa tonta ka tafiditra tao anatin' ity fanarahana ity fa samy mahatsapa ny manahirana ny andaniny sy ny ankilany ary tsy hiditra amin'ny fanampiana milisy isan-karazany famelezana intsony. Zavatra malaza sy mahoraka any ivelany moa izany zavatra izany koa dia rariny loatra raha toaka ampahafantarina isika rehetra. Ary aingany hifanaraka hatrany hatrany ity fifanarahana izay nataon'ny Rwanda sy RDC ity ary rarina ho tity daholo ny firenena miady rehetra. Ary izay ato anatin'ity chaîne ity ihany koa dia mivavaka ho an'ny Madagasikara mba hifanaraka amin'ny fandrosoana ary hifanaraka amin'ny fanitrana. Izany hoe mipetraka amin'ny sisiny ny fanitrana ary hiroso mankany amin'ny fandrosoana. Izay no rarina ny hifanarahan'ny Madagasikara amin'ny fandrosoana sy ny hifanarahana amin'ny izany fanitrana izany mba tsy hiditra mafy eto a Madagasikara. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo rehetra na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy ataonay lavan'ny resaka hametra veloma izahay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.